Tombanana iverina ny oram-baratra ho an'ny afotany sy ny faritra Tsinana nosy manomboka ny zoma ho avy izao. Mety hanatombo kokoa ny habetsahan-drotsakorana amin'ny toerana sasany indrindra ho an'ny Analamanga sy Vaovavy ary ny tapany atsimo ny aloatra Mangoro efa manomboka androany izany oram-baratra izany any amin'ny ilany andrefany sy atsimo nosy. Iverina ho maina kosa ny andro amin'ny tapany atsimo sy ny atsimo andrefany any amin'ny farany herinandro. Ho an'ny faritra Tsinanana dia anorana amin'ny ankapobeny ny andro ary anerika na anorana manify any amin'ny atitany Atsinanana sy ny ilany Atsinanana ny afotany manomboka androany hatramin'ny Ankizy Mihary. Ankizy mpianatra amin'ny ambaratonga faharoa 3 arivo no hisitraka ilay tetikasa Ankizy Mihary manerana ny nosy izay atomboka tsy ho ela. Lalam-pianarana roa no apetraka eny amin'ny sekoly ambaratonga faharoa fototra mitrana ny tetikasa ka ampianarana ireo ankizy ny asa tanana mifanaraka amin'ny faritra misy azy iray. Ny anosehana ireo mpianatra any amin'ny zotran'ny famoronana asa no voalaza ministera fa tanjon'ny tetikasa ka tsy anteheran'izy ireo amin'ny fitadiavana asa tahaka ny mahazatra. Ny CG de référence Amborovian'ny Majanga no sekoly filamatra mitrana voalohany ity tetikasa Ankizy Mihary ity ka tonga any an-toerana ny zoma lasa teo ny ministry ny fanabeazam-pirenena Marie Michel Saondra ary Malala. Alalana sy ajarina amin'ny sisiny rondro ka dia Tsarasaotra Ivato ka asiana lalana ho an'ny mpanetongona sy ny mpandeha bisikileta. Hisokatra ho lalana efatra ihany koa ny lalana anaovana lalana voatokana ho an'ny bus elektrika izay ampifandray an'i Ivato amin'ny faritra Korondrano sy Andraharo. Oravana hazo milahatra sy voninkazo ny sisin-dalana ankoatray dia hisy ihany koa ny toerana vaovao ajarina hisokatra ho an'ny rehetra manodidina ny lalana sy ny rano laka Ivato. Namonena avokoa ny 20 tamin'ireo teratany somaliana 70 sy akiondrana ny Mayotte hitan'ny mpanjony malagasy tany amin'ny faritra Masinonosy be ny zoma teo. Maty tany ranomasina avokoa ny 17 tamin'ireto olona ireto, ny 5 kosa tany amin'ny nosy iranja. Mitoby amin'ny gymnase couvert nosy be ireo 20 izay velonaina ka avotra soamantsara tamin'ireto somaliana ireto miandra ny gouvernemanta somaliana akazy ireo any an-toerany. Anomboka ny farany herinandro izao ny fifananam-pirenena eo amin'ny taranja baolina kitra diviziona voalohany ny Pure Play Football League. Ny sabotsy 3 Novambra izao no atao ny andro voalohany fanokafana ny taom-pilalaovana 2024-2025 ka lalao miisa 2 no tanterahina. Itoy ny alahady izany andro voalohany izany ka lalao 2 ihany koa no tanterahina. Hisy avy hatrany ny fifandonana eo amin'ny LGK+ sy ny CFFA Andoharany fotsy mandritra izany andro voalohany izany.